Toy izao ndraika efa nanoteny zaraina zay omenantsika anio. Ilaza zava-miafina ianao. Ry olo Kristy maniry amin'andy. Araka ny voasoratra amin'ny Korintianina voalohany toko efatra ambin'ny folo andimy fasivy amin'ny telopolo tapany A amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa amin'izany rahalahiko maniry fatratra ny amin'andy. Mba hahalalany tsy mino zava-miafina atao am-pony ka hiverenany amin'Andriamanitra. Araka ny voasoratra amin'ny Korintianina voalohany toko efatra ambin'ny folo andimy fa efatra amby roapolo sy fadimy amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa raha samy maminany izy rehetra ary miditra ny tsy mino na ny tsy mahay dia ho voany anatra ataon'izy ireo izy sady ho tsarain'izy rehetra ka dia miseho ny zavatra takona ao am-pony dia iankohaka izy ka hivavaka amin'Andriamanitra sady ilaza fa Andriamanitra dia ao aminareo marina tokoa. Vitanao zany, sahy mivavaka isika. Kristy eo, mitenena avy ato anatiko ianao ilaza tsiambaratelo mba hampiova fo ho an'izay iantefany. Amen. Mandra-pioana tompoko.